zay vizatsika satria ny olona avatsetrilia dia vonina hiaritra ny mafy maritra ny zava-drehetra izay toetra zay no hitiavako anao ary zay toetra zay ihany koa no hitovizako aminao ambony le tontolo iary toko plasy tomoko vary ny olona avaty atsimo dia tsy mihevitra ny zavatra rehetra fa mahataty ny zavatra rehetra ary ny président nareo koa dia tsy mihevitra amin'ny zavatra rehetra toko plasy tomoko vary sy faravana no nionatsika farany teo dia afaliana sy firaviravona nionatsika androany satria dia raha nandalo teto ny rivodoza nandrava ny fitanana ny Tuléar ity volana vitsilasy izay dia ankehitriny dia fitokanana zavatra naorona zavatra natsangana ny hoe iarahantsika eto androany marina sa tsy marina ho ianareo vo teo zay no maro vitsivitsy aminareo no nakany amin'ny fitokanana ny hopitaly manara-penitra vovoka ny teo amin'izany tanàny zany fa ny adidiny mpitondra sy mpitatana dia ny manorona manangana ary androany amanontany anareo hoe vita ve sa tsy vita ny hopitaly natao teto Tuléar manara-penitra sa tsy manara-penitra manara-penitra tokoa le hopitaly tamin'ny tsitsika anazy tao izay dia lazaiko anareo fa banaka any ivelany ihany ny tenako mijery an'ireny hopitaly any ivelany reny fa ny hopitaly vita eto Tuléar dia tsy amakany ny hopitaly any ivelany toko plasy tomoko vary izany dia natao anao lazaiko tany amin'ny hopitaly moa dia tsotra no hoe io hopitaly io dia tsy azo fafana eo anatrehan'ny tantara tsy azo kosehana satria maro ny mpitondra ny fandiny teto amin'ny firenena fa tsika ankehitriny tanora mitovy anao ny filoha dia nanorona sy nanangana hopitaly ho an'ny taranaka faramandimby anatin'ny tetezamita fotoan-tsarotra azy itsika lazaiko aminareo fa tsy mora ny tatana ny tetezamita satria ny olona ao anatin'ny fitantanana dia tsy mitovy hevitra tsy mitovy fomba fisainana tsy mitovy fomba fijery fa tsy nanakana antsika izany nanorona sy nanangana ny tsika lazay andeha ity afaka atao tsara ny manao avy folo eny avy zato eny ny zavatra natao teto Tuléar ho anao ho antsika ary ho anareo rehetrarehetra toko plasy tomoko tsy maintsy atao ihany ny resaka ny toetra raha-pirenena zavatra tsara ho fantatry ny olona rehetra dia zao matoa isika nametraka ny feu de route na nametraka ny tondrozotra dia ny ahafahana makany amin'ny fifidianana ny feu de route dia nametraka ny hoe tsy maintsy miara-mitatana ny mpitatana zavatra sarotro zany fa nikeny sarotro zany fa natao rehefa niara-ny tatana dia laza koa ny feu de route ny hoe ataovy ny amnistie ny amnistie dia fanafoana ny heliko ireo zay voasazin'ny tribunaly maro ny olona voasazin'ny tribunaly voaiko nefa noho ny feu de route dia afaka milatsaka ho fidiny izy ireny ankehitriny dia ohatra ny gaky izay raha misy leno milaza hoe tsy tokony hilatsaka iraboto tsy tokony hilatsaka irabe ary tsy tokony hilatsaka irasoa
hainareo tsara hoe izy rakotana bera soa zay zavatra rehetrarehetra nataoko tamin'izaho fonikely champion fa zao champion karaté tamin'izany combat natao tamin'izany fa ankehitriny dia combat koa no atao fa ny combat ataoko dia combat iarovana ny vahoaka malagasy combat iarovana anao combat iarovana zao teneniko atsika izany rehefa anao combat iaro any Madagasikara iaro any vahoaka dia tsy maintsy mandresy tokolasy vavy ankehitriny ny fianakaviana iraisam-pireneny dia milaza sy miteny hoe tokony misy candidat telo tsy hilatsaka zao tiako afatra apetraka amintsika ireo candidat anankitelo ireo dia farafakely nahazo 80 na 70 isanjato ny mpifidy eto a Madagasikara ka raha isorony reo anankitelo ireo inona ny fifidianana ho atao eto afaka anao fifidianana ve tsika raha ohatra ka isorona amin'ny telo afaka sa tsy afaka zavatra tiako lazaina dia tsotra ny olona voasazy afaka milatsaka ankehitriny fa maninona ny olona tsy naninona sy naninona ndray no lazaina hoe tsy mahazo milatsaka mety zany sa tsy mety mety sa tsy mety ka zay ny zavatra lazaiko hoe matahotra ny champion zalahy satria fantany tsapany fantakajoelona tsy maintsy mandresy agarajoelona tsy maintsy vavy tao anatin'izay efa taona izay sarotra ny tatana ny tetezamito fananao miezaka ny rehetra ny tenako sy ny mpiara-miasa aminy ireo ministra sy ireo mpitantana isana mbagatongana mba ahafahantsika tsy niditra tao anatin'ny ady an-trano mila mitandrina isika malagasy ankehitriny fa misy tady apiaty misy tady ampizarazara ary indrindra misy no mitady amotika misy an'ity fireneny ity tsy ho tafity tao anatin'izany tsika satria mila mifammetanana mila miray saina mila miray fo fa zay ny zavatra lehibe arozy sy ny anabavy koa tsy hoe mila vavaka zay finoany zay no tsy andreseny ny ratsy atsika satria tsika manam-pinoana maro ny olona no milaza satria ao anatin'ny olana dia ozy izy ny sasany hoe hivina président ao mitoehatra nga président ao dia mivoaka ny trano dia ozy izy ny mpanao gazety hoe mpanao gazety vahiny io mais monsieur le président vous êtes toujours serein tous ils ont bien sûr inona moa tokony ho atahorako tsy matahotra isika satria manam-pinoana ary zay finoana zay zay ny tsy ananany sasany zay ny tsy ananany hafa ary zay ihany koa tsy ampandresatsika zay ny tsy maintsy mampandresatsika tompolasy tompovavy tsika tsy manamandresy fa tsika tsy maintsy mandresy ary ny fandresena ledazotsika dia fandresena ho an'ny malagasy fandresena ho an'ny Madagasikara fandresena ho atsika rehetrarehetra zay ny teneniko hoe isika rehetra tsy maintsy mandresy izay fitiavako tanindrazan'izay manelingelona firenena maro manelingelona olona maro satria any rajoelona tsy azo atao saribakoly any rajoelona tsy azo atao marionnette manana ny safidy isika ankehitriny manana
ireo. Za lazaiko anareo fa misy ireo amin'ny firenena lehibe tsy makato manasazy antenako. Teo izy izao hoe raha ny fiarovana ny vahoaka malagasy no anasazinareo anahy dia sazio afa tsy maninona. Ilaza zavatra anankiray aminareo aho tantara. Tamin'isy ny tolona natao tany Antananarivo tamin'izany andro zany. Nisy ny tolona natao teo amin'ny kianjan'ny 13 mai. Tsisy olona tsony teo amin'ny 13 mai satria nitereny foka ny grenade tamin'izany fotoana zany. Lasa dony ny olona, betsaka ny maty. Dia tsy maintsy tany amina ambasady any mipetraka hoe nao faty fa avianao mipetraka aty. Dia mipetraka tany amin'ny ambasady nandritra ny fotoana andro vitsivitsy. Rehefa mipetraka tany dia ozy izy le chargé d'affaires tamin'izay. Zaho izy izao avelako aloha ianao fa andeo any amin'ny filoha tamin'izany fotoana zany. Ny filoha teo aloha. Dia miverina avy any izy dia niteny français tamiko hoe Monsieur le Président, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dia ozy izy zao hoe ay, afaka iverinena amin'ny 13 mai ngamba zany ho aho. Dia oui, ouais, je vous écoute. Le président a accepté. Ah oui, qu'est-ce qu'il a accepté? Vous pouvez partir. Vous pouvez partir en France et on vous ramène au quai de l'avion. Teo izy zany maty anazy hoe Madame le chargé d'affaires, je préfère mourir avec le peuple malgache ici. Vous savez, madame, je suis un patriote. J'aime mon pays. Je suis né ici et c'est ici que je vais mourir. Raha ataontsika miteny gasy dia hoy aho ay taminy hoe oui madame chargé d'affaires. Za dia olona tsy tanindrazana. Za dia olona tsy ny fireneko. Teto Madagasikara ny terana. Ary eto Madagasikara no faty. Zay ny zavatra valiteny napetrako anazy tamin'izany teo kilasy teo mpivady.